Avana dia mbola ho ampitomboina aminareo hatrany ary ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo, Rainay any an-danitra ho. Ny amin'izao zoma mahafinaritra omenao anay izao. Misaotra anao hatrany amin'ny fandraisanao an-tanana ny fiainanay isan'andro. Voninahitra ho anao ry Tompo, ary avozona isan'andro koa ny fanoloranay ny fiainanay mba ho anjakanao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Isaorantsika ny Tompo ry havana ny fahafahantsika nijery nandritra ny andro maromaro an'ireo nandohalika ny akohaka teo an-tongotry Jesoa mba hanihoany ny fanetretenany. Inoana fa nampitombo ny finoana sy ny fanoloran-tenantsika iaina ny fanetretena ireny ry havako. Ho fehitsika izany amin'ny alalan'ity tenin'i Jesoa ity hoe: makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Eto ny ziogako, ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy mihavona po aho, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Matio 6:19-20 ka hatramin'ny 70 ry havana no ahitantsika izany tenin'i Jesoa izany. Ireo miasa fatratra mba hantanteraka ny fanarahana ny lalàna araka ny fampianaran'ny fariseho ny resahan'i Jesoa eto amin'ity 20 ity. Ary eto amin'ny 20 kosa dia misy teniny roa toa milaza baiko. Voalohany, eto ny ziogako, hoy izy. Io izany dia ho an'ireo izay mino an'i Jesoa, ho an'ireo izay manatona azy dia ny fitondrana ny ziogany dia izao: mety hahitsy ny Tompo amin'ny fiainana isan'andro izany. Ao amin'ilay sekoly ny fiainana miaraka aminy mety hahitsiny izany. Mety kapohany, mety tambatambazany eo, misy zavatra mafy, misy zavatra mora, misy zavatra tahaka an'izany izany nentina miaraka amin'ny Tompo. Izay izany ilay hoe eto ny ziogako. Ary ilay faharoa kosa indray dia hoe: ka mianara amiko. Dia efa mazava izany fa dia izay nataon'i Jesoa no ianarana. Fa izao kosa anefa no mampiavaka ny eto, ilay mianara amiko, satria ireto roa reto ny toetran'i Jesoa. Voalohany, manemy fanahy hoy izy, dia izany izany efa mazava. Fa ny faharoa ilay hoe tsy mihavona po. Inona ny dikan'ilay tsy mihavona po ary? Andeha ho vakiantsika ny dikanteny amin'ny Baiboly Masina Katolika ry havana, satria io no heverinay fa nahadika tsara n'ilay hoe tsy mihavona po. Hoy izy mantsy: eto ny ziogako ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manitry tena ho am-po aho, dia hahita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ilay hoe tsy mihavona po izany dia mira manitry tena ao am-po. Toetran'i Jesoa mihitsy izany ary tantaram-piainana izany. Nanomboka tamin'ny fahaterahany hoe finanam-bilona tao Betlehema ary niafara tamin'ny izy nifatsihana teo amin'ny hazofijaliana, dia ahitantsika daholo an'izany tantaran'izany. Izany nahatanterahany ny famonjena. Tena fiainan'i Jesoa, tena toetrany izany manitry tena ao am-po izany. Io izany ilay asena ianaran'ny olona, satria indraindray misy an'ilay manitry tena lasa kivava fotsiny, na misy manitry tena amin'ny fotoana iray na ny toy izany fotsiny. Fa ilay manitry tena ao am-po izany tena mivoaka vao ao am-po ary tena iaina na isan'andro mihitsy, tena toetrany tena ilay izy. Mba azahoana manatanteraka an'izany hoe manitry tena ao am-po izany dia ireto no dingany. Voalohany, efa nihaona ka nandray an'i Jesoa tao am-po. Faharoa, efa sasan'i Jesoa tamin'ny rano ny fo, ka levona ny firehariana ny maha olona rehetra, levona no levon'ny Tompo izany ny fahotantsika dia nomeny famelan-keloka. Izay izany no azahoanao manatanteraka an'izany hoe mianatra amin'i Jesoa ary manitry tena ao am-po izany. Ry havana, mianara ry amiko Jesoa, andaontsika hiaraka aminy mba ahazoantsika tena manitry tena marina amin'ny fiainana isan'andro. Dia ho azy irery ny voninahitra, fa ho amintsika kosa tsirairay avy ny fiadanana
ameny vavaka isika. Dia misaotra anao ary izay Tompo amin'izany fianarana ny toetranao sy ny mombanao izany. Koa tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mba ho toy ny zaza endry Tompo, ka hay anara-dianao ary anana ny toetra manitry tena ao am-po. Amin'ny anaran'i Jesoa nanaovany izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo mandrakariva ary ny fiadanan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen.